Voaravitra ny délégation malagasy hiatrika ny fivoriana ny vaomera iraisana mikasika ireo nosikely manodidina Madagasikara izay atao any Paris ny 3 Jona izao. Nankataovana nandritra ny filakevitra ministra Omaly ny lisitry ireo andrafitra ity komity siantifika ity. Ity komity ity no anangona ny tota-kevitra ara-teknika, ara-tantara sy ara-tontolo iainana izay hiaro ny fiandrianan'ny Madagasikara amin'ireo nosy ireo. Nosafidiana manokana izy ireo no ny fahaizana manokana ananany amin'ireo sehatra toy ny geopolitika, ny lalana, ny tantara ary ny tontolo iainana. Nankatoavy ny banky iraisam-pirenena Omaly ny famatsim-bola avy amin'ny fikambanana iraisam-pirenena ho an'ny fampandrosoana IDA ho an'ny andiany faharoa amin'ny tetikasa fanohanana ny politika fampandrosoana eto Madagasikara. Tahaka ilay andiany voalohany dia mitentina $100 ity andiany faharoa ity izay natao anohanana ireo fanavozana isan-karazany eo amin'ny sehatry ny fifandraisan-davitra, ny angovo ary ny harena rakibon'ny tany. Fepetra 20 no tanterahany fanjakana malagasy no nazona ity famatsim-bola ity hoy Irindra Rabarin'ny Rinarson, ministry ny toe-karena sy ny fitantanam-bola. Afaka miroso amin'ny fampidirana mpiasam-panjakana mpampianatra miisa 103 ny ministera fanabeazam-pirenena amin'ity taona ity. Omena tombo manokana amin'izany ireo mpampianatra izay navita fianarana amin'ny école normale supérieure, ireo manampahaizana manokana amin'ny teny vahiny, ireo navita fiofanana tao amin'ny centres régionaux de formation de recherche pédagogique ary ireo mpampianatra mbola tsy tafiditra ho mpiasam-panjakana saingy manana mari-pahaizana mifanaraka amin'ny fenitra napetraka. Mandeha tsara ny rano amin'ny campus vodivorona ankehitriny tao aorianany nametrahana an'ilay vondrona mpiara-herinaratra natao iarovana ny famatsin-drano eny an-toerana araka ny nambaran'ny ministry ny rano sy ny fahadiovana ary ny fitiovana. Nambarany ihany koa fa madio ny rano avy any amin'ny tombo fampokarana rano eny an-toerana saingy maloto eny amin'ny tambazotra izay efa antitra ka efa tafiditra anatin'ny tetikasa ny fanoloana izany. Ho fanarahamaso ny zava-misy sy ny fepetra ho raisina manoloana ny olan'ny famatsin-drano eny vodivorona dia anisany fidina ifotony nataon'ireo tompona andraikitra eo anivon'ny departementa ity raha ny tatitra navoaka ministera androany. Nanambara ny club Standard de Liège ny fahatongava maro koa ilay maharitra ho isan'ireo mpilalao mandritry ny taom-pilalaovana roa manaraka. Kiloba tena haiko i Standard de Liège hoy Marco ilay maharitra amin'ny mpifanandrina tamin'ny fahiny. Ankehitriny dia nilaza izy fa vonona hanome ny farahiriny ho an'ny kiloba ao Belzika ity. Nandritry ny 7 taona dia tao amin'ny Charleroi no nilalaovan'ny mpilalao baolina kitra malagasy ity. Tamin'ny taondasy izy no nifindra tao a Courtrai ary izao nanosiny amin'ny Standard de Liège izao. 27 taona i Marco ilay maharitra ary isan'ireo voantsy matetika andrafitra ny ekipa pirenena malagasy.